Misy fahadisoana ny olona zay miady aminazy momba ny nationalité. Misy fahadisoana satria tokony manao demande de constat de déchéance de nationalité. Nationalité n'Andry Rajoelina zany zao mitovy amin'ny certificat ohatra hoe certificat de décès. Efa maty zany le olona fa mila profona amina taratasy hoe maty le olona. Le tribunal zay nitoerana naterahany Andry Rajoelina. Raha ohatra izy teraka Tananarivo, le tribunal de première instance tokony mamoaka ny déchéance de nationalité. Nandritra ny fivahiniana Rolland Ratsiraka tao amin'ny Real TV sy Koto TV dia nilaza mahitsy izy tsy miolakolaka hoe diso ny fomba fiady zay ampiasain'ireo antoko-panohitra sasantsasany zay miady mafy ny tokony ampiarina ny lalàna amin'ny mahakasika ny fizakan'Andriamatoa Andry Rajoelina zoperenina vahiny. Misy fahadisoana ny olona zay miady aminazy momba ny nationalité. Misy fahadisoana satria tokony manao demande de constat de déchéance de nationalité. Nationalité n'Andry Rajoelina zany zao mitovy amin'ny certificat ohatra hoe certificat de décès. Efa maty zany le olona fa mila profona amina taratasy hoe maty le olona. Ohatra voalohany anatin'izany dia i Fanirisoa Ernaivo. Fanirisoa Ernaivo nitsongera manokana satria izy no source voalohany nahafantarany vahoaka malagasy rehetra maneran-tany fa mizaka zoperenina vahiny i Andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Izy no niaingany izao rehetra izao ary izy no nanao recherche, nanao haintsozavatra namoahana ity secret nafenina ity. Na dia miolakolaka aza ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy mpanaradia azy, indrindrandrindra fa ireo fanatika zay manohana anazy. I Fanirisoa Ernaivo kosa dia tsy azo lembenana ary tsy azo ambakaina raha mbola resaka lalàna sy raharam-pirenena no resahana. Mazava sady averiny foana fa ny kahany Andry Rajoelina dia mifantoka ao amin'ny article 42. Toy izao ary ny stratégie zay nampiasain'ny Fanirisoa Ernaivo sy ny ekipany zay lazainy Rolland Ratsiraka fa misy fahadisoana izany. Raha vao nahafantatra fa mizaka zoperenina vahiny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina dia nahatsapa sy nahafantatra avy hatrany izy ireo fa tokony hatramin'ny article 42 sy article 46. Nandefa fitoriana mivantana teny amin'ny fitsarana momba lalam-panorena na koa HCC izy ireo. Eritreretina ny HCC fa anisan'ny manana fahefana ambaratonga ambony indrindra raha amin'ny resaka fifidianana sy toedrara politika eto amintsika. Izy ireo afaka manapaka sy mandidy ary afaka mifandray amin'ireo ambaratonga hafa ambony. Rehefa voaray ny HCC ny taratasy fitoriana Andriamatoa Andry Rajoelina, kinanjo akory ny agagana fa milaza fa tsy mitompona andraikitra izy ireo ao amin'ny HCC na ao amin'ny fitsarana momba lalam-panorena fa diso toerana ny fitoriana zay nataony Fanirisoa Ernaivo sy ny ekipany. Tsy tokony amin'ny HCC no mitory fa tokony any amin'ny haute cour de justice. Milaza zareo fa tsy tompona andraikitra. Raha arahana tsara ny toedrara politika eto amintsika, tena mahasorena sy mampiomehy indraindray. Io HCC io na fitsarana momba lalam-panorena io dia nilaza nazava tsara hoe tsy mandray an'ity kahany Andriamatoa Andry Rajoelina ity zahay raha tsy misy fitoriana. Dia nisy tokoa ny fitoriana dia nolavin'izareo fa tsy tompona andraikitra indray izy ireo. Ankoatran'ny Fanirisoa Ernaivo sy ny ekipany dia ndeaka ohatra hafa izay azo sokajiana hoe diso stratégie araka tenenin'ny Rolland Ratsiraka izay. Ohatra anatin'izany ny antoko politika madio na koa APM zay tarihiny albon rakotoarsoa. Raha vao hita mazava tsara fa tsy malagasy intsony Andriamatoa filoha Andry Rajoelina, tonga dia nametraka fitoriana teny amin'ny antenimieram-pirenena izy ireo ary voarainy filohan'ny antenimieram-pirenena tokoa ny fitoriana zareo. Akory ny agagana, eny misy tokoa ny tsy gaga. Tsy nisy valy ny fitoriana nataon'izy ireo ka hatramin'izao ora itenenantsika izao. Dia iza zany ny tokony tarainana? Iza zany ny tokony andray ity raharaha ity? Ireo zay tokony andraikitra ambony dia milaza fa tsy tokony andraikitra daholo.
na dia eo azany tsy fahombiazana mahakasika nyity afery ity, nanao hainy-tsy ho zavatra i Fanirisoa Ernaivo sy ny ekipany, nanao hainy-tsy ho zavatra ny antopolitika madio izay tarihany Albon Rakotoarso sy ny maro hafa tsy voatanisa izay miady fatratra mba hivoahan'ny marina sy ny ampiarana lalàna, dia tsy nahomby zany. Izy raha teo moa tsy miankina amin'ny vahoaka malagasy ary tsy miankina amin'ireo antopolitika izay mikatsaka ny ampiarana ny lalàna, fa miankina amin'ireo tompona andraikitra ambony. Ireo tompona andraikitra ambony tsy vahiny amintsika fa izy ireo dia ny ankabetsan'ireo dia miaro ny tombotsoan'olombitsy, miaro ireo mpanao politika izay hita fa tsy milamina sy manao zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena. I Rolland Ratsiraka nefa mahita fa tsy tokony any amin'ny antenemeram-pirenena no andehanana voalohany, tsy tokony any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no andehanana, fa tokony any amin'ny toerana nahaterahany Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia any amin'ny fitsarana any an-toerana no takiana ny mahakasika ny zopireneny Andry Rajoelina. Dia ao no takiana ny taratasy manamarina fa tsy malagasy intsony i Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia ao no takiana ny mahakasika ny nationalité any Andriamatoa Andry Rajoelina. Satria zao, ny kany Andriamatoa Andry Rajoelina dia mitovy amin'ny certificat de décès, mitovy amin'ny certificat de divorce, mitovy amin'ny certificat de naissance na koa copie de naissance. Raha vao teraka ilay olona dia ao amin'ny fitsarana no takiana hoe teraka tamin'izao ilay olona, teraka tamin'izao ilay olona. Raha ohatra ka sanatry ny vava misy maty, dia ao no takiana ny certificat de décès, manamarina marina fa tena maty tokoa ity olona ity. Ary mitovy tsy misy valaka amin'izany ny kany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ao an-toerana no hitakiana ny nationalité n'Andriamatoa Andry Rajoelina taloha, ny tsy mahavalide anazy intsony sy ny nationalité any vaovao, dia ao no takiana an'izany. Inona zany angatanao na inona ny takianao androany zany raha miresaka ny takiana nationalité? fampiarana ny lalàna. Iza ny ampiasan'ilay lalàna? Le tribunal izay nitoerana naterahany Andry Rajoelina. Raha ohatra izy teraka Tananarivo, le tribunal de première instance tokony mamoaka ny déchéance de nationalité. Ma tokony fitsarana malagasy nefa ianao ve? Fantatrao ihany ny fitsarana, ngamba ny mampiteny mona ny fitsarana. Donc ka inona ny antso ataonao zany? Na dia eo aza ny kritika izay nataon'ny Rolland Ratsiraka nandritra ny fivahinianana tao amin'ny fahitalavitra Real TV sy Koto TV, dia nisy fahombiazany ihany ny zavatra nataony Fanirisoa sy ny ekipany. Raha vao tsy nahomby, tsy te andraindraikitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eto Madagascar sy ny fitoriana izay nataony antopolitika hafa, dia nanao stratégie hafa na koa paikady hafa i Fanirisoa sy ny ekipany, nitory sy nandefa taratasy tany amin'ny député tany Frantsa ary nandefa taratasy tany amin'ny présidence ihany koa, akory ny hafaliana sy agagana fa namana izy ireo ary mety hanana chance hiona mivantana amin'ireo solombavam-bahoaka ireo izy ireo, ary tena zava-dehibe dia mety hiona amin'ny filoha Andriamatoa filoha Emmanuel Macron izy ireo. Nandefasanay taratasy daholo ny député sy ny sénateur ary ny présidence aty Frantsa. Nilaza izahay fa misy teratany frantsay tompoko mitondra ny firenenay, ka io teratany frantsay io dia tsy manana intsony ny nationalité ny firenenay malagasy. Ny lalàna ty aminareo mazava milaza fa tsy azo ny teratany frantsay anankiray ny mitsabatsabaka amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena na firenena vahiny. Novaliany zareo moa zany ny fangatahanay ary dia nilaza izy fa mijery ny fotoana izay ahafahany mandray anay ny filoha Macron dia ho raisiny. Eto am-pamaranana dia azo lazaina fa tsara ny kritika izay nataony Andriamatoa Rolland Ratsiraka. Tsy ny kritika olona izy voalohany indrindra, fa ny kritika ny fomba fiasa sy ny fomba fiady. Tsy azo ndentsy hita ny eto amintsika fa
ny rivotra politika eto dia efa tena maloto. Zany hoe tsy avy tamin'ireo antipolitika mpanohitra ireo ny tsy fahombiazan'ny tolona nataony zareo, fa ireo tompon'andraikitra ambony ireo mihitsy no efa miaina rivotra politika maloto, ary mila fiovana zany. Porofon'izany dia miaro ny tombotsoan'olombitsy izy ireo, miaro ny mpitondra zay efa hita fa manao zavatra tsy mety sy tsy milamina eto amin'ny firenena. Na dia eo aza izany, azo eritreretina fa nisy fahombiazana kely ihany ny tolona nataony Fanirisoa sy ny ekipany. Raha vao tsy naomby teto Madagasikara dia nitory zareo tany amin'ny fanjakana frantsay, ary nahazo valiny izy ireo, ary miandrandra ny valiny manaraka eo isika malagasy. Ary izay tokoa no mamarana vidéo tsika androany, aza dino misabone ary activeo ny la cloche kely ery amin'ny sisiny ery dia suivez ny vidéo ya manaraka indray.